ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny faramalala razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no andeha rahantsika miombona eto, miarabanao ary misaotranao mampandroso ny fandaharana ny fandresen'ny kristianina izay arahanao isaky ny alatsinainy alina amin'ny ora toy izao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa. Ny taridalana izay hitondran'ny tompo antsika anio indray hanendren'ny mpanompony dia ny fandresena ao amin'i Jesosy Kristy. Ny fandresena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia hitanao amin'izany raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy tsy misy ny fandresena. Fa mialohan'izay hirosoantsika amin'izany dia andeha isika hiara-iombona amin'ny vavaka. Hivavaka isika tompoko. Indray ny fifalianay Andriamanitro fa nomenao ny famindraponao, notehirizinao tamin'izany famindraponao izany, ary tratra izao alina izao iarahanay miombona eto. Mbola tianao zahay anana ny fandresena manoloana ny ady rehetra izay hatrehany ety amin'izao tontolo izao, dia novelominao mba hanao ny sitraponao, anaraka amin'ny teninao, andeha amin'ny taridalana izay tianao hitarihana anay, fa migodana ny lalana ety amin'izao tontolo izao, fa ao aminao dia lalantery, ary izany no hitarihanao anay amin'izany lalantery izany, fa toko anay ianao amin'ny lalana izay alehanay, toko anay ianao amin'ny zava-miseho eo amin'ny fiainanay, ary dia matoky anao izay Andriamanitro. Rakofy ny famindraponao ary izahay, rakofy ny rahasoanao Jesosy Kristy ny tokantrano tsirairay avy izay mandray izao fandarana izao, mba tsy ho voarombak'ilay ratsy ny teninao izay afafy eto, dia ho tanolonaka ny teninao ny fonay tsirairay avy, ka hampanirinao amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay angatahanay hitahiry izany teny izany. Izany fanahinao masina izany ampahafantatra anay izay tianao ambara, hanazava aminay fa faniliny tongotra sy fanazavana ny lalanay izany. Misaotra indrindra tompo ary manatrefeny ny fiaraha-miombona eto ianao mameno ny tokantrano tsirairay avy sy izay rehetra miaino izao fandarana izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nangatahanay izany vavaka izany. Amen. Ety am-piandohana ary havana dia misy fanamariana kely izay mba tiako atao aminareo mpiaino. Raha toy ianareo ka mandefa SMS mangatapavaka, efa nilazaiko teto ihany izy ity fa averiko, dia mba soraty re na ny anarana fiantsona fotsiny ihany aza fa tsy ny anarana ray manontolo, ahafahana manonona azy eo anatrehan'i Jesosy Kristy ny amin'izay hitondrananareo eo aminy. Efa nambarako teto ihany izany fa angamba nisy ny tsy nandre. Faharoa manarak'izay ny fandefasanareo SMS ty amiko akory dia tsy hoe ho haiko daholo ny olana rehetra, fa ny anjarako dia mitondram-bavaka anareo ihany eo amin'i Jesosy Kristy, ary mangataka amin'ny tombo mba omeny arak'izay sitrapony ny valim-bavaka ho an'ny tsirairay izay entina eo aminy. Dia misy ny manoratra SMS dia valiko amin'ny tenin'Andriamanitra ary dia tezitra mafy tokoa, satria efa fantanony izany tenin'Andriamanitra izany fa ny valiteny avy aminao no tedavina. Dia tsy mamaly tsony ankoatran'izay satria tsy mahino Andriamanitra, fa araka izay ambarako anao hoe ny mitondra anareo eo amin'i Jesosy Kristy izay ihany no anjarako. Ary tsy aleonao ve tenin'Andriamanitra toy izay tenin'olombelona? Raha olana no soratanao dia soratiny votoatin'ny olana. Misy mantsy manoratra ny hoe mba eto am-bavaka mba ho tanteraka ny faniriako, dia miala tsiny fa tsy afaka hitondram-bavaka anao fa le fanirianao tsy fantatro na araky ny sitrapon'Andriamanitra na tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Dia raha sitrakao indrindra dia lazao ny votoatin'ny olana. Tsy fitity ahafantatra ny olanao akory fa ianao tsy fantatro, fa ny afahana mitondra izany
eo am' Jesosy Kristy, ary ny afana miteny aminao hoe araky ny sitrapon'Andriamanitra izany na fangatahana tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra izany. De eo anatrehan'ny SMS ihany koa de misy ny tena midrikina rehefa mangatabavaka fa misy olona ny sara-panambadiana hoy izy ary akavady de divorce mbola tsy vita fa atao miandalana eny ihany. Miala tsiny tompoko fa tsy afaka hitondram-bavaka an'izany tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ahoana ny hitondranam-bavaka hampisarahana olona na dia atao hoe tsy rary ny arany ao anatin'ny tokantranon'ilay mpivady. Ireo ny natambatr'Andriamanitra ary Andriamanitra efa niteny hoe izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy hampisarahin'olona. Hitantsika izany any Marka 10:7-5. Matoa ambarako eto izany tsy olona ray na roa na telo na isan'ny ratsan-tanana 10 no efa nangatabavaka an'izany. Manaraka an'izany raha ohatra ianao ka mandefa SMS de lazao ny votoatin'ny olana hoe tejeloha. Misy mantsy ny mandefa SMS de hoe eto am-bavaka fa tena tsy zakako tsony ny olako, de tsy fantatro le tsy zakanao. Ny vidim-bary ve? Misy aretina ve? Inona ary ilay izy? Fa aoka mba tena homariana ny olana hoe momba ny ara-tokantrano ve sa ny zanaka sa tsy fantatro hoe araka izany. De eo anatrehan'izany ihany koa aoka tsy haka-fanahy ianareo. Marina fa bitika kely mihoatra aminareo rehetra izay miaino, fa na bitika aza aza maka-fanahy fa Andriamanitra nge no naniraka hanatanteraka izao fandarana izao manompo an'Andriamanitra aho ary izay no mampanompo n'Andriamanitra satria tsy manana Andriamanitra ho tompoina afa-tsy izy rery aho. Lasaiko aminao ty SMS anankiray ity fa eto am-bavaka aho izy fa tena ao anatin'ny olana isan-karazany mihitsy. Rehefa nanontaniana izy hoe inona ary le olanao bokatrosan'olona aho izy. Rehefa namaly azy de hoy aho hoe mibebalo dia amidio sy azo amidy rehetra anefana ny volan'olona. De namaly tokoa izy ry havana ary zao no navaliny hoe efa nibebaka fa tsy hita izay vokany. Ahoana tsara? De hoy aho hoe mahatsikaiky ihany raha toka mibebaka ve de tsy hita izay vokatry ny fibebahana. Tsy amin'ny fonao ane izany ny mibebaka to lasa lamody fotsiny, lasa fahazarana fotsiny. Asaina mibebaka de mibebaka fotsiny tokoa. Ary izany nampatonga an' Jesosy nilaza ao amin'ny Marka 7:5 hoe marina ny namina niny Isaianareo mpiatsara velatsy araky ny voasoratra hoe ty fireneny ty manaja eo amolony fa ny fony kosa manalavitra. De inona hoy ianao ny toin'ilay SMS? De hoy izy hoe ianao koa zany ozy izy mba hanarany mpivavaka fa toa tsy mahavaha olana akory. Mba hitsapako anao fotsiny zany fa ny olanay de efa nivahan'ny tompo efa ela hoy izy. Ry havako, nahoana ny maka-fanahy tahaka izany? Fantatrao moa ny mpaka-fanahy? Ny devoly re! Tsy avy amin'Andriamanitra ny fakam-panahy fa avy amin'ny devoly. Ny tsapain'ny devoly Jesosy Kristy. Raha avy ny tokam-bavaka avy any tendrombohitra hoe raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao de ataovy tonga mofo ity vato ity. Tsy fantatry ny devoly fa fanan'Andriamanitra no ao amin'ny Jesosy Kristy ary vo avy niaona be deaibe tamin'Andriamanitra izy, feno ny tenin'Andriamanitra izy ka tsy azon'ilay ratsy alaim-panahy. Fa niala maina foana tery ilay ratsy satria fahavalo efa resy ny devoly. De nampalahelo ahy ihany moa izy de hoy aho hoe ndry aza mety ampiasain'ny devoly re ianao aza mety ampiasain'ny devoly haka-fanahy fa tsy ho mora nge ny valiny anaovana ny mpanompon'Andriamanitra marina amin'ny tenin'ny Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Zakaria 2:2 hoe izay mikasika ny mpanompon'Andriamanitra de mikasika ny anak'Andriamasony. Ary ny Tesalonianina 2:1-9 hoe zavatra marina amin'Andriamanitra ny mamaly fahoriana izay mampahory ny mpanompony. Ka atsaharo raha tsy te hahita loza, tsy hoe manozina na koa hoe miantso tody na miantso fahavoazana ho anao fa zava-doza eo amin'Andriamanitra anie zany
Ary indrindra raha mitafy an' Jesosy Kristy ilay mpanompon'Andriamanitra, tsisy mahakasika azy akory zany. Fa lay tafiany no andefasanao sy anipazanao an'izany. Fakapanahy izany. Ary ambety teniko mandrakariva ny hoe isika rehefa mpino kristianina dia mahaiza mitoetra ao amin'i Jesosy Kristy. Fa efa miara-miafina amin'i Jesosy Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainantsika. Azonao moa zany? Izany hoe na inona izay ataonao ny mpanompon'Andriamanitra dia Andriamanitra no anaovanao an'izany. Jesosy Kristy no anaovanao an'izany satria ny mpanompon'Andriamanitra dia efa miafina ao amin'i Jesosy Kristy. Hitaomako anareo rehetra izay miaino izao fandarana izao zany mba tena ho ao amin'i Jesosy Kristy marina tokoa isika. Hiara-hiafina amin'i Jesosy Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainantsika. Arak'izay voarakitra ao amin'ny Kolosianina 4:7. Ka na iza mamelively ianao rehefa azonao antoka tsara fa ao amin'i Jesosy Kristy ianao dia tsy miverina maina foana any aminy aneny teniny arak'ilay nambarako tetsy aloha tetsy, raha tsy tanteraka amin'izay anirahany azy. Izany dia voasoratra ao amin'ny Isaia 10:20. Endry havana fanamariana zany ary niteny tamin'io olona io moa hoe tsara olazaiko amin'ny fandarana izany mba hampitandrina ny mpiaino ny radio vaovao masoa rehetra, mba hitandremana tsy mety ho fitaovana ho ampiasainy ny devoly. Dia izay no ela ry havana fa andeha isika hiditra mitaridalana anio. Misaotra anao naharitra ny aino izany rehetra izany. Efa nolazaintsika tany am-piandohana ny hoe ny fandresena ao amin'i Jesosy Kristy. Raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy tokoa dia tsy misy ny fandresena. Fandresena ety amin'izao tontolo izao vetivety ihany ary mandalo zany, mora levona zany, fa ny ao amin'i Jesosy Kristy ny maharitra mandrakizay. Andeha ho jerentsika ny Korintianina 1:5, ny 7:50. Izao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa isaorana anie Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Avy amin'ny ihany ny fandresena azo avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo satria voalazan'i Jesosy any Matthieu 5:20 hoe efa nomenao izy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ tany. Andriamanitra ry havana no nanome an'izany fahefana izany. Ka na inona mety ho herin'ny olana izay misy eo aminao rehefa mitoetra ao amin'i Jesosy Kristy ianao, nomeny ny fahefana ihany koa ianao izay efa ambarantsika eto isaky ny latsinainy zany ny Luka 10:7 hoe indro omeko anareo ny fahefana ho izy dia tsy misy tokony hampaharesy anao. Ny mahavariana dia betsaka ny olona no miteny hoe inona no ataoko fa mitady ho resy aho zany. Ary mandrakariva ao aorianan'ny fandarana tahaka izao dia betsaka ny mandefa ny SMS tahaka izany izay tsy valiko mihitsy satria vao eo ny taridalana no nomenanao dia mitady ho resy ve ianao. Omenanao ry havana ny fanalahidin'izany fandresena izany fa tsy misy afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Izao ngely lazain'i Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 2:7 hoe ety amin'izao tontolo izao izy no ahitanareo fahoriana, nefa matokia fa izaho efa naharesy an'izao tontolo izao. Ka raha ao amin'i Jesosy Kristy ianao dia maharesy an'izao tontolo izao ianao Izao tontolo izao nge manome olana ho an'ny nofo ataon'izay ampijaliana io nofonao io, afafiny ny aretina, afafiny ny tsy fisiana, afafiny ny tsy fahitan-tory, afafiny ny ady ao anatin'ny tokantrano. Izany dia ady atrehana avokoa izany rehetrarehetra izany. Ary tsy maharesy an'izany ianao raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy ilay efa naharesy an'izao tontolo izao. Dia averiko aminao eto indray hoe tafio re Jesosy Kristy fa raha tonga eo aminao ny aretina dia efa Jesosy Kristy ny voakasiky ny voalohany milohanao. Tahaka ny isika manao lamba tsy lena, raglan zany. Ka raha avy ny orana rehefa hitafianao iny raglan iny dia tsy mahakasika anao iny fa le raglan fotsiny no voakasika. Raha misy ranom-potaka amin'ny fafy dia tsy tonga any aminao iny fa le raglan no voafafiny izany. Izay tiako ambara dia izao hoe hitafio Jesosy Kristy. Aza miala ao amin'i Jesosy Kristy.
aza miseho mahay noho i Jesosy Kristy hoe zao ny vahaolana anaovako an'ity, andeha aho atsy, andeha aho aroa. Fa rehefa tonga eo aminao zany, efa Jesosy ny antefan'izany meloa, dia manapoiza fa mandresy ianao ao anatin'ny aretina, mandresy ianao ao anatin'ny tsy fisiana, mandresy ianao ao anatin'ny olana maro izay mianjady eo amin'ny fiainanao. Ambarako anao fa nandritra n'iny fotoana izay fihiboana teo iny dia ampifanetretena no ijoroako vavolombelona aminao amin'izany. Fa rehefa manao fotoam-bavaka izahay ka tonga eo amin'ilay hoe fifampitondrana am-bavaka izay mianakavy kely, dia tsy maintsy tafiditra ao ny hoe Jesosy, ianao no niteny hoe aza manahy na amin'inona na amin'inona, fa ny voromanidina aza hainao no mamahana azy. Maika fa izahay izay nataonao ambany kely no ianao anie izay Andriamanitra. Dia niaina n'izany tenin'Andriamanitra izany, ary izany ilay nambarako taminao fandarana tany aloloha tany ny hoe mamaky baiboly dia soraty amin'ny karne kely ny teny fikasan'Andriamanitra ireny, ary rehefa mivavaka ianao dia ampiasao ny tenin'Andriamanitra, tonoany ao anatin'ny vavaka ny tenin'Andriamanitra. Fa araka ny voalazan'i Isaia 5:12 teo hoe tsy miverina any aminy iny raha tsy efa mahatanteraka izay efa nandrany azy. Dia nahavariana fa tsy mba orina vary izany izahay nandritra ny fotoana fihiboana. Marina amin'ny teny ry havana io Andriamanitra io miovavy fanavozana ny saina hamantara anareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady akasitrahana no marina, fa ny toe-tsaina izay tsy mety miova, mbola ny ianao ihany no anao, tsy mety manaiky ny tenin'Andriamanitra ianao. Izany no mahatonga ny olana sy ny fahasairanana eo amin'ny fiainanao anie. Izaho ozy Jesosy efa naharesy an'ireny rehetra ireny, ka izay miaraka aminy dia mandresy an'izany koa. Ataony mandresy, ary izy ny mampandresy anao manoloana ny zavatsarotra izay lalovanao. Efa nijoroako vavolombelona teto ny amin'ny aretina izay niantraika teo amin'ny fiainako manokana, izay nidirana ao hopitaly mihitsy, fa tsisy nananana fanahinana ny kely ara na dia tena mafy no niatraika tamin'izany fotoana izany, satria marina ny teny izay voasoratra ny amin'ny Isaia 3:14 hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahorintsika. Efa nentin'i Jesosy ry havana izany rehefa miara-miafina amin'ny Jesosy Kristy ny fiainanao, dia izy ny mikasihan'izany voalohany, ny fantatra dia hositraniny ampandresen'ny aretina. Fa tamin'izany koa aloha dia tena nisy ny fampianaran'ny tompo ny tombona bebe kokoa amin'ny fifandraisana aminy. Misy fotoana tena ampandalovon'Andriamanitra aretina isika, eo ny mba maka aina ny vatana satria tsy malala maka aina ny vatana, eo no ahafahana miresaka bebe kokoa amin'Andriamanitra. Reraka moa ny maso sy ny tanana dia tsy afaka mamaky baiboly, dia eo no ampatsahivy ny fanahy masina isak'izay mivavaka ianao hoe izao nge ilay tenin'Andriamanitra efa nivakianao hatramin'izay, izao ange ny tenin'Andriamanitra. Fa ny mahareraka ny olona maro ry havana, ny mpino kristianina dia izao, tsy mamaky tenin'Andriamanitra, tsy miaino an'Andriamanitra, ka rehefa tonga ny olana, inona ary ny fanantenana ho anao, inona ny toko ho anao? Fa reny tenin'Andriamanitra vakiantsika dia n'izao ireny. Raha toa ianao mbola tsy manana olana, vakio ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa tonga ny tafio-drivotra eo amin'ny fiainanao dia ireny no ampatsahivy ny fanahy masina, ampahery anao, hanome toky, amelona ny fanantenana ihany koa. Mampahatsiahy ny fanahy masina fa zanak'Andriamanitra ianao, efa nofediny ianao ka tsy mba hariny, fa tantanany amin'ny tanakavanany fahamarinana ianao, na dia ao anatin'ny aretina raha ny tantanany ianao mahatoky ny tanan'Andriamanitra izay mitantana anao. Ny anjarantsika ry havana dia mandray ny fahefana izay nomeny Jesosy Kristy. Jerenao nge ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenany, ary rehefa mamoaka didy izy tsy azo ivalozana izany didy izany. Mahafantatra an'izany daholo sika rehetra, tsy maintsy manaiky ny rehetra, izay ny dikan'ilay hoe tsy azo ivalozana, ary tsy maintsy miatra ny didy, satria izay ny fahefana izay nomenan'ny olona rehetra ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Fa manoatra noho izany ange ny fahefana nomeny Jesosy Kristy antsika. Jereo tsara ny nanomboran'Andriamanitra n'izao tontolo izao any amin'ny Genesis 1
fa noforonin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra izay hitany masontsika tetỳ ambonin'ny tany. Dia hoy izy isak'izay avy mahavita zavatra iray hoe ary hitany fa tsara izany. Mamorona zavatra tsara io Andriamanitra io satria tsara izy sady mpanao ny tsara, araka ny Salamo 7:7-7:20. Dia ny olombelona no ny foroniny farany, araka ny Genesis 1:9-20 fa kiko aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika, ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Izany ny fahefana izay nomen'Andriamanitra ny olombelona natao hanjaka, izany hoe isika rehetra zany dia mpanjaka etỳ ambonin'ny tany, manjaka amin'ny zavatra rehetra. Dia hitanao ny mpanjaka ne rehefa mampiatra ny fahefana ka mamoaka didy hoe zao atao, na andehanareo makaria, na miambena eto avokoa nareo, na hoe tsisy mahazo matorynareo anio alina. Rehefa midina ny tenin'ny mpanjaka dia tsy maintsy manaraka ary tsy maintsy mankatoa ny eo ambanin'ny fahefana iray manontolo. Izay tiako ampitaina aminao dia mpanjaka ianao, ny anaranao dia mpanjaka, iainy ny mahampanjaka anao, manana fahefana ianao andidy sy androaka ny hery maizina rehetra eo amin'ny fiainanao, andidy ny olana rehetra misy eo amin'ny fiainanao, tsy ampahory anao, tsy ampitomany anao. Fa mbola tsy nisy ry havana mpanjaka ka hoe ny mpanjaka indray no andeha hiferinayina amin'ny ataon'ny olo-peheziny tsy mampiatra ny fahefana izy matoa miferinayina tahaka izany. Ary amin'ny mahampanjaka arak'izay namoronan'Andriamanitra antsika ry havana dia natao anam-pahefana, andidy sy androaka ny herin'ny maizina rehetra. Ka vao misy ny olana dia mivavaha aloha ary eo anatin'ny vavaka tonga dia roay ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly izay manelingelina ny fiadananao miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Fantatsika amin'izao fotoana izao fa misy ny valanaretina izay mamongotra olona maro eran'izao tontolo izao dia ny coronavirus zany na ny Covid-19. Fa eto dia mitari-dalana anao ny hoe isan'andro vao miditry ny trano ianao dia mivavaha ary roainy ny asan'ny devoly tsy hanaraka anao ao anatin'ny tokantranonao izany coronavirus zany satria tena asan'ny devoly mihitsy anie io aretiny io ampiasao ny anaran'i Jesosy Kristy andresenao, antsoa izy fa izay miantso ny anaran'ny tompo ange ny vonjeny. Araka ny Romanina 10:7-12 aza miandry olo-kafa hampiasa ny anaran'i Jesosy fa efa nomena fahefana ianao dia ampiasao zany anaran'izany, anarana mahery io ry havana. Mba tsaronao moa ny tantaran'ilay lehilahy naleha mitongotra izay nipetraka teo amin'ny vavahadiny tsara endrika hiditra ao amin'ny tempoly. Raha nandalo Jaona sy Petera dia nahita anazy ilay lehilahy dia nangataka mba homena fiantrano ilay naleha mitongotra. Dia inona no nataon'i Petera sy Jaona ozy ianao? Azo ny antoka i Jesosy Kristy ilay manafaka, ny fahefana nomena azy. Dia hozy izy roa lahy, mijery anay ianao. Dia nibanjina azy roa lahy tsara izy. Nanantena ilay naleha mitongotra zany fa homena zavatra izy. Dia hoy izy Petera hoe tsy manana volafotsy na volamena hoy izy fa izay ananako no homeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Dia niraisiny ny tanan'ankavanan'ilay lehilahy dia natsangana ary niaraka tamin'izay dia natanjaka ny tongotra ilay lehilahy izay nalemy teo. Izany tantara izany dia hitanao any amin'ny asan'ny apôstôly 4 ary manomboka any amin'ny 9 any izy izay. Noraisin'ilay lehilahy nalemy mitongotra mantsy ny anaran'i Jesosy Kristy ilay nomena azy dia sitrany izy. Ry havako, voalaza eto fa manana an Jesosy Petera ary izay nananany no nozarainy. I Jesosy ilay nanome ny fahefana ny Petera hoe ampiasao zany fahefana izany dia izay ny antony nampiasain'ny Petera ny fahefana. Atraizatra fa nananao an Jesosy Kristy izay ananana ihany anie ny zarainy ary izay ananana ihany no ampiasaina. Raha tsisy vola ve eo am-pelantananao dia ampiasa vola ianao? Tsy mety zany. Izay anananao ihany no ampiasainao
ary izay betsaka ao aminao ihany no zarainao. Sao dia tonga ny olana, dia ny olon-kafa ery no omena tsiny hoe iny mihitsy ny nampatonga an'izao, fa ny tsiny anie izany ny betsaka ao anatinao dia izay no afaka zarainao. Ry havako, araiso re Jesosy tena anjaka tanteraka eo amin'ny fiainanao. Raha mety ianao ny ara-iafina aminy, raha mety ianao hitafy an' Jesosy Kristy, dia araiso ampinoana re, fa manana fahefana ianao azonao ampiasaina eo amin'ny fiainanao. Fa mahery anie ry havana ny anaran'i Jesosy io rehefa ampiasainao ampinoany ho lazaiko aminao ny herin'ny anaran'izany Jesosy Kristy izany. Ka andege ho vakiako aminao ny asan'ny apôstôly toko 4 manomboka eo amin'ny 9 no vakiako aminao ka hatramin'ny 7. Izao no vaky ny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha nandeha ho any amin'ilay fitoerana fivavahana izay dia nisy ankizivavy anankiray nanam-panahy mahavaly ny fanena taminay. Ary ny faminaniana nataony no nahazahoan'ny tompony harena be. Izy nanaraka ny Paoly sy izahay ka niantso hoe ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avo indrindra izay manoro anareo lalam-pamonjena. Ary nataony tamin'ny andro maro izany. Ary sosotro Paoly dia nitodika ka nanao tamin'ny fanahy hoe mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hivoaka aminy, dia nivoaka tamin'izany ora izany indrindra. Hitanao amin'izany fa ny anaran'i Jesosy Kristy nge no nampiasaina teo dia nivoaka ilay fanahy maloto. Rehefa hanananao betsaka izany Jesosy Kristy izany mibahan toerana tanteraka ao anatin'ny fonao eo amin'ny fiainanao, dia tsy misy devoly izay tsy hivoaka izany amin'ny anarany. Ka nahoana no avelanao ampiferinanao ny olana rehetra izay mitranga eo aminao, ny ao an-tokantranonao, ny amin'ny asanao, ny amin'ny manodidina anao. Fa ampiasao ny anaran'i Jesosy Kristy ampiala ny devoly, ampivoaka ny devoly. Ary tsarovy fa rehefa mivoaka io devoly io dia misy toerana banga zay. Raha ao anatin'ny tokantranonao ianao no mandroaka azy dia lasa tokoa izy, ary misy toerana banga ao zay, ilay ny toerany. Dia io fenoy ny fanahy masin'Andriamanitra io, fenoy an' Jesosy Kristy ny ao anatin'ny tokantrano iray manontolo. Fa rehefa tsy fenoinao angeka mandehandeha any an-tany foana any ilay devoly dia mahatazana fa madio be ilay trano izay nivoahany, dia iny izy no mitondra fanahy fito hafa indray ary ho mafimafy kokoa, ho loza mafy kokoa ny anjoanao noho ny teo aloha. Raha fitinina izay tiana hambara izay dia izao hoe aza misaraka amin'i Jesosy Kristy, aza miala amin'i Jesosy Kristy, fa ao amin'ny ihany ny fandresena. Ary raha tsaroanao mitady ho varim-bariana ianao, miverena aingana, atao fahazarana mihitsy izany hoe tsy manombo zavatra izany vao maraina ny andro raha tsy miaraka amin'i Jesosy Kristy, fa tsy anjara ny tontolon'andronao. Raha ny tenanao sy ny hevitrao sy ny eritreritrao no entinao mifody avy dia lasa ianao. Ataovy tsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra, fa voalaza ao amin'ny Joba 2:2 mifankazara amin'ny tsy toa ianao dia hiadana, fa izany no hatongavany soa aminao. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra, hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra, fanomenao indray ny taridalana avy aminao. Toa mitonona anarana kristianina izahay, nefa tsy mampiasa ny hery sy ny fahefana ny meny Jesosy Kristy anay ao anatin'izany anarana izany. Hany ka tsy manan-kery-akory entina hitolona, entina hiady ao anatin'ny olana maro isan-karazany. Hifonana aminao Tompo, izay toa havarim-bariana anay hatramin'izay. Hifonana aminao raha misy izay ratsiratsy fifandraisana taminao. Misaotra anao kosa nefa noho ny fitiavanao, fa tena fitiavana mandrakizay noho ny tiavanao anay, izany nampaharetanao ny famindraponao aminay. Koa tehirizo izahay tsirairay avy Tompo ho ao aminao mba handresy ety amin'izao tany fandalovana izao, ary manoatra noho ny mpandresy na inona karazana ady izay hatrehana. Misaotra betsaka indrindra Tompo amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany, ary ny voninahitra dia atolotra ho anao Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Misaotra Tompo, amen. Ampahatsahivina antsika hatrany
raha sendra ianao tsy maharaka ny fandaharana tahaka izao dia azonao iverenana enoina ao amin'ny YouTube ny radio vaovao masoa dia tsindrinao ny bokotra izay milaza ny hoe fandresen'ny mpino kristianina dia azonao averina enoina ny daty rehetra izay tsy heninao ka tianao iverenana. Dia mirary fandresena ho anao ry havana fa ny mpino kristianina dia tsy natao ho resy izany. Mahereza, mahatanjah. Omeko anao ny larana finday raha misy tianao izay hitondrananao ambavaka eo anatrehan'i Jesosy Kristy dia ny 034 11 293 24. Mahereza tsara, velome. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa.